miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao misaora amin'ny zavatra rehetra. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra voasoratra zany any amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:7-8 ambarany eo manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ary tena sarotra ho antsika mihitsy ny manaiky an'io teny io indraindray, indrindra raha ohatra ka hoe fahafatesana ny eo anoloana. Indray mandeha nametraka fanontaniana tamina ankizy mpiara manao fandiniana soratra masina hoe tokony hisaotra an'Andriamanitra ve tsika ny amin'ny fisian'io kere io any Madagasikara. Dia tena zarazara teo daholo ny hevitra fa androana dia teteny amintsika hoe misaora amin'ny zavatra rehetra ary na ekenao zany na tsy ekenao na mety aminao zany na manahirana ny sainao izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Indray mandeha ry havana dia nisy lehilahy anankiray nanana olana tany ampiasany izy. Dia nandeha nakany am-piangonana izy mba hivavaka. Dia teo amin'ny alitara teo nandohalika teo dia fokofoko ny tomany teo izy nitondra ny problème ny teo anatrehan'Andriamanitra. Mangidy ny fiainako Andriamanitra mijaly sahirana zao ve ny iainako isan'andro ampiasana tena pio vonjeo tsy mety amiko zao zavatra vonjeonao amin'ny rafo amiko sy ny rehetrarehetra. Dia tomany teo izy lany efa adiny firy teo. Dia aveo nisy olona niditra tao am-piangonana dia hitany hoe nisy olona niditra dia najanona ny vavaka azy nataony dia nitodika izy dia nahita fa olona jamba ilay niditra tao am-piangonana ary fantany tsara io jamba io satria olona tsy hoe jamba fotsiny fa boka ihany koa izy io taloha fa efa sitrana dia mondro daholo ny tanany. Dia efa niditra ilay jamba moa mazava ho azy tsy nahita azy dia nakany amin'ny alitara koa ilay jamba dia nivavaka teo enony tsara teo ny vavaka nataon'ilay jamba, vavaka fisaorana, fankasitrahana, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra hoe misaotra anao Andriamanitra fa mbola velonaina soma tsara indray amin'ity androandroany ity. Dia tsy nisy fanaintainana indray ny fiainako androany dia misaotra anao ny amin'ny sakafo izay rehetra nomenao aho fa tonga eto androany ankasitraka anao misaotra anao Andriamanitra fa dia mahafinaritra ny fitondranao ny fiainako. Dia lasa ilay jamba nandeha. Dia rehefa lasa ilay jamba nangahiahy teo izy ary tena tonga saina mihitsy hoe tena mifona aminao Andriamanitra fa tonga teto aho fitarainana fotsiny netiko teto anatrenao nefa izao ny situation ako zaho olona salama tsara, olona mahita, olona mahaka mandray, afaka mandeha, afaka manao ny rehetrarehetra, manana asa na dia ataoko hoe misy olana azy ao amin'ilay toeram-piasako. Fa iny lehilahy iny izao ny situation nefa dia mahita zavatra isaorana sy hanomezana voninahitra anao mifaly izy ny amin'ny fiainana izay nomenao azy. Dia nanova fomba fivavaka mihitsy ilay rangahy dia nibebaka tamin'Andriamanitra dia nisaotra an'Andriamanitra indray. Ary za koa androany te hitarika ny saintsika ao anatin'izany. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Timoty 2 fa any am-parany ihany ny olona dia tsy mahay misaotra intsony ary na dia amin'Andriamanitra azy dia tsy hain'ny olona intsony no misaotra. Raha ohatra ka adiny firy anao no mivavaka dia firy isan-jato ny vavaka izay ataonao moa ny fisaorana. Fanontaniana petraka amintsika izany fa sao dia fangatahana lavareny fotsiny no mibetsaka ao anatin'ny vavaka izay ataontsika. Satria ny fangatahana izany dia mahatonga antsika hifantoka any amin'ny zavatra izay tsy ananantsika. Fa ny fisaorana dia mahatonga antsika hifantoka any amin'ny zavatra izay nomen'Andriamanitra antsika ary miteny aminao maromarina fa maro lavitra ny zavatra nomen'Andriamanitra anao noho ny zavatra izay tsy mbola azonao. Ary amin'ity an'io ity koa dia te hitarika ny saintsika. Indray mandeha nisy tovovavy nanantona ahy. Dia io tovovavy io manana olana satria iray ihany zany no miasa aminy, vo anankiray ihany fa efa natao grefy izy, efa taona maro lasa tany aloha tany. Dia nitaraina izy zany hoe zaho izy tena mijaly lasa marefo be aho izy satria mora tratra ny infection aho izy vokatry le hoe anankiray fotsiny ray ako. Dia nanontany azy moa manao hoe hitako tena moro mihitsy izy dia nanontany azy manao hoe ianao zany tsy atao dialyse tsony. Dia tsy atao dialyse tsony, tsisy manantena tsony zany vatanao dia tsisy. Ianao zany miasa dia hoe ie. Dia ianao zany afaka mihinana sakafo rehetrarehetra any dia ie afaka mihinana any izy amin'ny ankapobeny aloha fa mitandritandrina kely fotsiny. Fa indraindray zany ianao le hoe misy an'ilay infection sotra zany dia hoe ie. Toy izao hoe tena raha izao anangatahanao vavaka dia vavaka fisaorana no ataoko satria amiko miracule ianao. Zava-dehibe mihitsy zany hoe ianao ray fotsiny ray izay miasa aminao nefa dia afaka miaina ohatry ny olona rehetra ihany ianao. Ferifery ny olona marary tratra ny insuffisance rénale izay atao dialyse lany vola manaintaina simba mihitsy ny zavatra rehetrarehetra nefa ianao nalan'Andriamanitra atao anatin'izany fahoriana izany dia nomen'Andriamanitra fahavelomana ianao. Zavatra tokony hisaorana sy hidiarana an'Andriamanitra zany ekena hoe eo tokoa aloha lehibe marefo kanefa zava-dehibe nefa nataon'Andriamanitra teo aminao. Aza mifantoka amin'ilay mampaharefo anao fa mifantoha amin'ilay herinao
zay nomen'andriamanitra anao fa amiko ianao matanjaka raha hoe ray fotsiny ray ivelomanao nefany afaka miasa sy manao ny zavatra rehetra ataon'ny olona rehetra ianao fa tsy marefo zany ianao tsy marefo zany ianao ary dia androany ary havana dia te hampianatra antsika mihitsy nyity fisaorana ity satria ny fisaorana dia mahatonga antsika tsy monomonina ny fisaorana dia mahatonga antsika hanaiky sy hankasitraka ny fitondran'andriamanitra tahaka ny hoe manaiky ianao hoe tsara ny fitondranao Andriamanitra mahasoa ny fitondranao Andriamanitra ary ekenao mihitsiny zany le tenin'Andriamanitra manao hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra ka na dia zavatra ratsy aza ratsy arak'izay heveranao azy fa tsy fantatro mihitsy ny programan'Andriamanitra ao ambadika io zavatra io ary mandrakariva dia famonjena zany mandrakariva ny tanjon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra zay miseho amin'ny fiainantsika ka tokony isaorantsika sy ankalazantsika n'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra ry havana ary taddio tsara fa ny olona reny tratran'le aretina antsoina hoe depression reny dia olona tsy ampy fisaorana ny mahatonga an'ireny tsy ampy fisaorana satria ny fisaorana dia fahanehoanao hoe fahafaham-po manaiky ianao zany ka ny olona depressifa dia olona tsy manaiky olona tsy afa-po amin'ny fiainana zay iainana izy ary tsy mifaly izy zany amin'ny fiainana zay iainana dia zay mahatonga anazy manjombona midy lava ohatran'io fa raha ohatra ka feno fisaorana ianao miala ho azy na dio resaka depression io ary fa tena miteny amintsika amin'izany aho ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Filipiana toko 4:9 dia milaza manao hoe aza manahy na inona ozy izy fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zany hoe ny fisaorana dia efa mahasolo fangatahana mihitsy ny fisaoranao zany dia efa mahasolo fangatahana mihitsy amin'ny zavatra maro isan-karazany ao anatrehan'Andriamanitra zany akory tsy midika hoe tsy azo atao zany mangataka fampianaran-diso koa zany fa azo atao tsara mihitsy ny mangataka kanefa amin'ny fotoana sasany dia tsy voatery angataka ihany koa ianao fa fisaorana dia efa ampy manoloana ny zavatra zay misy eo amin'ny fiainantsika mety misy zavatra tsy azonao teo amin'ny fiainanao ary tena hoe efa nangatahanao fatratra tamin'Andriamanitra mety misy zavatra tsy anananao ka mahatonga anao hevitra anao hoe farahidiny mihoatra noho ny hafa ary mety misy zavatra koa na olana sabana tsy mety mivaly mihitsy ilay izy hatramin'izao nefa dia efa nentinao ambavaka mampanjombona no fiainanao fesitanao an'izany zavatra samihafa zany za amin'ity an'ity tehiteny aminao manao hoe aza mifantoka amin'izany fa misaoran'Andriamanitra misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ozy ny tenin'Andriamanitra hitantsika teo direvo aneny lasy dinio aneny fiainanao hoe ny fitondran'Andriamanitra anao ny fanomezan'Andriamanitra anao fahasoavana isan-karazany ny nanomezan'Andriamanitra nanokafan'Andriamanitra varavarinao anao nafahanao nanao zavatra na ny zavatra nandehananao na ny zavatra nataonao na teo amin'ny fianarana na teo amin'ny sehatry ny asa na jerevy koa ny fahasalamanao efa impiranao no efa nitratra ny zavatra loza na zavatra zay fa nentin'Andriamanitra tamin'ny tanana mahery ianao nikasihan'Andriamanitra tamin'ny fahalehibiazany sy ny fahatsarany ny fiainanao ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao anao enkena fa eo tokoa ilay zavatra samihafa izay mbola mety manelingelona fa raha ireny no ifantohanao dia tsy ho fita fifaliana mihitsy ianao fa andetsika hifantoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa zany ny fisaorana mahatonga antsika hifantoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fisaorana ry havana ka raha nahazo fahasoavana tamin'Andriamanitra dia misaora azy le boka folahy anankiray ny natsiaro ny verina ka nisaotra an'Andriamanitra ray ihany no natsiaro ny verina aoka mba ho anisan'izany sika rehefa mahazo zavatra avy amin'Andriamanitra dia tena manokana mihitsy aloha fotoana isaorana an'Andriamanitra ary zany natonga ny mpanao salamina tany inona no avaliko an'i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko dia tahaka izany koa raha ohatra ka anatina fahoriana ianao dia misaora satria fatatsika tsara araka le fanteniny ambarako teo hoe ny zavatra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra na dia ny zanak'Israely aza nisy fotoana tena sahiran-tsainy mosesy hoe fa ahoana fa tao ohatrany voamaika amafisy ny farao zany fampahoriana tao amin'ny olona izany fa ahoana fa tao voamaika miamafy zany fiainana izany kanefa dia kay na anehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny heriny mihitsy ny tao ambadika ireny zavatra rehetrarehetra eny na atonga n'ilay izy hoe no amafisin'Andriamanitra mihitsy na dia ny fony farao aza mila misaotra an'Andriamanitra tsy satria Andriamanitra endro Andriamanitra io mahafantatra zay ataony izy ary ny zavatra rehetra zay ataony dia mahasoa antsika foana satria efa niteny izy manao hoe izany mahalala ny hevitra iverako anareo hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza fa mety misy fahoriana tokoa fa tsy loza fa indraindray ny fahoriana mihitsy aza nataon'Andriamanitra kofehy volamena hisotomana antsika nantona azy ka nahatonga ny mpanao salamy teny manao hoe soa ihany nampahoriana hitandremako ny didinao ka na dia fahoriana aza zany mianatra aminao dia misaoran'Andriamanitra ry havana
fa mampanetry tenantsika ao anatin'ny fahoriana koa Andriamanitra tsy atonga tsika eboebo hoe za de izao na za de izao fa ataon'Andriamanitra mihetra ianao ao anatin'ireny zavatra ampianarina ny zavatra samihafa tsika ao anatin'ny zavatra izay alalovantsika. Raha misy manenjika ianao dia misaora, zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, misaora izay manenjika anareo izy, misaora fahaza-manozana satria ny olona enjehana dia vao mainka miazakazaka mafy kokoa, mahatonga anao androso ho lasa lavitra mihitsy ny fisian'ireny fanenjehana ireny. Ary tadio tsara fa raha ny tantaran'ny fivavahana kristianina ny jerevanao ny fisian'ny fanenjehana tamin'ny andron'ny apôstôly no nahatonga ny fivavahana kristianina hiparitaka manerana izao tontolo izao. Fa raha ny sitrapony zareo dia ao Jerosalema hitambatra ao fotsiny ry zareo. Fa ny fisian'ny fanenjehana naparitaka ny fivavahana kristianina ho tonga manerana izao tontolo izao. Ilaina ny zavatra rehetra ary avana ary mila mahay mijery ny zavatra rehetra amin'ny maso ohatran'izany tsika. Marary angambany ianao manaraka nyity vidéo ty ao ambony fandrina ianao amin'izao fotoana izao fa tadio fa be dia be koa ny marary fa mety ny sasany any amin'ny hôpitaly any mihitsy, mety tsy avy miaina sepotra, ny sasany mety any amin'ny réanimation any vola be tsy tokony tsoforoana ny lany, na ny sasany mety hoe aretina tsy sitrapanafondy intsony ny mahazo azy. Dia misaora n'Andriamanitra ianao raha mbola misy traitement ny fanafody ny aretina izay mahazo anao. Misaora n'Andriamanitra satria mbola fahasoavan'Andriamanitra daholo, na dia ny ahafahanao miaino izao vidéo izao fotsiny aza dia tokony hisaoranao an'Andriamanitra zany. Ary ny zavatra indraindray tena sarotra mihitsy hoe fahafatesana ary nalain'Andriamanitra angamba ny zanakao na nalain'Andriamanitra ny vatanao nefa mbola tanora dia ahoana izay anao no anekeko an'izany, ahoana no hisaorako an'izany, ahoana no ankasitrahako amin'izany. Ary ny fahafatesana azy anazy ao dia zavatra tena hoe tsy rariny mihitsy ny nahafaty azy. Dia izaho andro dia hitarika anao satria mba nisy olona voan'izany koa dia Joba. Fa izao no nambarany manao hoe Andriamanitra ny nanome, Andriamanitra ny manaisotra, isaorana ny anaran'i Jehovah hozy izy. Mbola nahavita ny saotra n'Andriamanitra foana izy, ary avy eo moa ny fiainan'i Joba no avaozin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra ny otra lavitra noho izay nanana ny teo aloha izy. Na dia ataoko hoe tamin'ny tsy rariny azy ny nahafaty ny zanany sy naharavany fananany, nahaparary azy. Androany aravana dia hitarika ny saintsika hoe misaora n'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fisaorantsika n'Andriamanitra, fa tena faneketsika io. Ary ny fisaorana dia tena finoana satria ny olona misaotra manko raha nahazo zavatra dia mankasitraka. Fa raha ohatra ka misaotra ianao na dia mbola tsy nahazo zavatra aza dia izany no atao hoe finoana. Izany hoe tony efa mieritreritra sady hoe efa nandray, tony efa nahazo sady dia misaotra n'Andriamanitra sady ny amin'izay fahasoavana sy valim-bavaka omen'Andriamanitra antsika. Zava-dehibe io ry havana ary andeha anovany fomba fivavaka antsika mihitsy isika ka ametraka lanjany ao anatin'ny vavaka izay ataontsika ny fisaorana sy fankasitrahana n'Andriamanitra fa tsy dia angataka lava no mahamaiky antsika amin'Andriamanitra dia sanatria lasa materialista isika, lasa ataontsika fanantenan-javatra Andriamanitra fa mba jerevy koa ny fahasoavana rehetra izay nomen'Andriamanitra anao fa betsaka lavitra io mihoatra noho ny zavatra izay tsy hanananao. Ary izany nahatonga ny mpanao salamo hitenany amin'ny salamo 7:1 manao hoe misaora ny Jehovah ary fanahiko, izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina, misaora ny Jehovah ary fanahiko. Ary aza misy adinoanao ny fitahiany rehetra izay namela ny elokao rehetra, izay manasitra ny anaretinao rehetra, izay nanavitra ny anao tsidina ny andavaka, izay nanarona famotram-po sy fiantrananao, izay nahavoky soa ny vavanao ka ny fahatanorana nodindray toy ny any voromahery. Ary Jehovah efa nanao fitsarana sy fahamarinana ao amin'izay rehetra mpahoriana, ka efa nampahafantatra ny Mose sy ny lalakalehany ary na dia ny zanak'Israely azy nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, maharo-po sady be famotram-po. Misaora azy noho ny famotram-po izay omeny anao, misaora azy noho ny amin'ny famelan-keloka izay mbola omeny anao, na firy na firy fahotana vitanao. Misaora azy fa mbola zanany ianao, mbola afaka miantso azy hoe ray. Misaora azy fa ny fanahany dia mbola eo aminao mandrakariva. Ary misaora azy noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mbola mifona ao antsika eo akavanany ray, ilay nanome antsika ny fanahany ka miara-monina amintsika. Misaora azy fa efa nataon'Andriamanitra ho mpandova ny zavatra rehetra ianao ho zanany, malalany. Be dia be ny zavatra tokony hisaorantsika n'Andriamanitra ary raha mandinika ny fiainantsika ray manontolo sika na ny fanananao maso, vava, tanana, zavatra tokony hankasitrahana n'Andriamanitra zany. Rehefa mifomaraina ianao mety misy ny olana, fa raha mbola afaka mifoka rivotra madio ianao mbola afaka miaina somatsara ianao dia efa ampy izany hifaliana hisaorana n'Andriamanitra ary zany ny Andriamanitsika. Itsika kristianina dia tokony olona mahay misaotra, atombohy amin'Andriamanitra aloha fa ataonao ahoana moa ny hisaotra raha ohatra ka amin'Andriamanitra raha tsy hainao akory ny maneho fankasitrahana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony amin'ny fiainantsika. Dia mirary soa antsika rehetra ry havana, mino fa hiova ny fomba fivavakantsika manomboka izao, omentsika lanja ny fisaorana satria tsara Jehovah. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.